Mvola Sharishika Jiab, Akorili, Miaraab Tompoko. Miaraab Anareo Tsirekareka Nitenako. Nivao Vaoshik Androani. Aza Adino Anefa ni Manaogem Simi Abone ni Shenshik. Misaotsa Tompoko. Miaraba topo ny namanareo Ismail indray no miaraka aminareo androany. Tsika androany ary momba ny sareraka na Ivorandria zanak'olona. Io moa no tena anarany. Jeanoeny tsony tokoa mantsy ity artista izay anisany basy vava sy mahitsy fiteny amin'ny zavatra hitany fa tsy mety na ataon'ny mpitondra fandrakana na io tsanga eny anivon'ny fiarahamonina na zavatra ataon'ny mpitondra fandrakana ka ataony ankira na amin'ny fanambarana pahabemaso na an-gazety na amin'ny alalan'ny ondram-peo samihafa. Anisan'ny lasibatrany tamin'izany ny mpitondra tamin'ny androny amin'ny Rally Dideratsiraka raha tsy lazavatsa izy isika. Nijoro teny amin'ny 13 Mai saika isan'andro izy nandritra ny tolona nataon'ny Nerivelona sy ny Satroka Pendry. Raha tia afara kosa izy dia niara-niasa tamin'ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ka nitana andraikitra ambony tao an-dapa chargé de mission à la présidence. Voasambotra nefa izy noho ny raharahany konikonina nongam-pandrakana ka voakasika tamin'izany ny tenany ilay raharaha natsoina hoe Apollo 120 nandraisany vahiny sy teratany malagasy andrara ka niketsika io fanonganam-pandrakana io. 120 moa zareo ny voaroaroy tamin'izany niaraka tamin'ny Andriamatoa Paul Rafanoarana sy Frantsay anankiray miaraka amin'ny vadiny avy. Ilay Frantsay iray moa dia ex-colonel de l'armée française Andriamatoa Philippe François. I Paul Major Rafanoarana koa dia gendarme misotro ronono tamin'ny gendarme Frantsay mizaka ny zoam-pirenena Frantsay raha teo moa izy ity no mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Andriamatoa Philippe François dia nangatahan'ny fandrakana Frantsay amita ny saziny any Frantsa ka noeken'ny fandrakana malagasy. Araky ny didiny mivoaka moa dia voahelika hatramin'ny maizina mandritra ny 10 taona ity fiteratany Frantsay ity ka any Frantsa zany no hanefany io sazy io. Tamin'ny taona 1920 moa no niseho an'izany fikasana nongana ny filoha Andry Rajoelina zany, indrindra ny fikasana amony ity filoha ity izay eloka be vava raha eto Madagasikara vola 10 millions d'euros na 700 millions ariary moa no vola nomanina ho an'ireto commando hanao io mission fanonganam-pandrakana. Andriamatoa Paul Rafanoarana dia anisan'ny mpanolotsaina manokana filoha Andry Rajoelina amin'ny lafiny raharaham-bahiny tamin'izany andro izany, conseillère diplomatique. Ilay vazaha kosa Andriamatoa Philippe François dia nitantana ny orinasa tsarafista teto Madagasikara. Na ny archevêque ny Église catholique teto Antananarivo aza moa dia nanaovana famitorana ny archevêque Odon Razanak'olona satria voalaza fa hoe mpanolotsaina n'ity archevêque ity Andriamatoa Paul Rafanoarana. Izy ity moa no voatondro fa atodon'ny kotrika ity tetika famonoana sy fanonganana ity ka voasazy 20 taona tranomaizina sy hanao asa terivozina eny tsy hafa ary tsy mba nahazo famitana sazy any Frantsa tahaka ny Andriamatoa Philippe François na dia mizaka ny zoam-pirenena Frantsay ihany koa aza izy. Andriamatoa Sareraka kosa dia nandahatra amin'ny farany fa tsy tao anatin'io fiketsehana ty Apollo 120 ity mihitsy ny tenany. Marina hoy izy fa nifandray tamin'ny Andriamatoa Paul Rafanoarana ny tena ka nimikasika ny fanirian'ity farany mba ho tonga Prime Ministre noho ny resahany nairotota tamin'izany fa raha ity projet Apollo 120 ity dia tsy misy fatany. Nanambara koa anefa izy tamin'ny andro ny hainoana ny fiarovatena ny teny amin'ny tribunal teny Anosy ny 6 Desambra 2024 fa ny toetra ratsy sy ny fomba fanao tsy mandrary isaky ny ministera ataon'ireo manodidina ny filoha Andry Rajoelina ireo no melohany fa tsy nikasa ny hanongana ny filoha akory ny tenany. Nikasa ny ampiomana ny filoha ihany koa ny tenany momba ny tetika sy konikonina nanongana ny filoha saingy izy voasambotra io ka tsy tanteraka izany. Marihana fa dia anisan'ireo mpanohana mavitsy ny filoha tokoa ity mpanakanto ity fa izany ary mpikatroka atao amin'ny atoko mapara mihitsy azy. Andro dia izao voantso eo amin'ny pilipitran'ny olomeloka izao. Iza tokoa moa no tsy mahalala ny mpanakanto Sareraka noho izy saisa tsy matahotra milaza ny marina. Lasimbatra ny tamin'izany ny fitondrana tamin'ny andron'ny filoha Ravalomanana ohatsy ny filoha Dideratsiraka ny atoko Arema. Hatramin'izao moa ny hirany dia mbola ao anaty sy manaraka ny vanim-potoana iainantsika tsara ankehitriny toy ny Valalabemandry, Angordomena kely, méditation sy ny maro be tsy voatanisa raha tsy ilazavatr'ireo isika. Tsy misy tsony ny toanao zokilahy vampana ny eto an-tanàna ilay fotoana ilananao anentana ny fon'ireo Valalabemandry izay mbola Valalabemandry mbola tsy Valalabe hatramin'izao. Tsy eny tsony ianao asa lasa aiza loatra ianao hoy ny mpitiniranao. Aiza loatra koa ianao hoy ireto malagasy mila artista samy teny mamaky batsilana sa kosa ve mbola misy ihany ny tombotsoa azonao ano any sa no ilay sazy miantona mbola tsy voahefa no anton'izao
fahanginana izao. Za de fahanginana tanteraka inian'ity artista ty atao. Taoriana ny Sokobe Rosy, izay artista amboasan'ny teniny tsy rary nisy teto amin'ny nosy, Radama tao amin'ny Tarika Maleo, ary Gottlieb izay nafana fo mihitsy tamin'ny fanentanana teny amin'ny 13 Mai fahizany, izay samy mipiripirina sy mangina ankehitriny. De very artista sahy hitondra ny teniny izy ireo ny malagasy. Sokobe Sarera mila méditation ny vahoaka malagasy. Méditation.